Salama daholo eo, androany isika dia ndao ary hanao fampidiana-baovao toy ny mahazatra satria efa elaela isika no tsy nanao an'izany fampidiana-baovao izany ka ireto vaovao manaraka ireto no fitintsika amin'ity vidéo anankiray ity. Kristina Zanamasoa efa nitao amin'ny entana manokana naverina avokoa ny fitaovam-panjakana. Naivo Raoldine tsy maintsy averina ny hasiny anteny miram-pirenena, misy ny fepetra tsy maintsy raisina fa tsy hoe izay te hiditra ato dia miditra avokoa ho isa hatrany. Any Ambovombe Androy tsy mety amin'ny fomba ny fitondrana ilay kandida ampamadika palitao. Eo amin'ny lafiny toe-karena manga indray nisokatra ny fitaovam-panjonoana tany amin'ny faritra Anosy sy ny tany amin'ny faritra ny Diana iny. Eo ny Madagasikara sy Fransa nitolorana fiarakodia ny gendarmeria teny Ivato. Ireo rehetra eo no fitinana amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Manasitsika ihany koa anao komantaira ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravina ireny hevitra rehetra no avantsika vidéo manaraka eo. Manasa hatrany ilaiky ny vidéo antsika ary azadiny miabony amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tamatasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendela isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Toe-karena manga faritra Diana, tao Ampasindava, Anjamanoro, Nosifaly, distrika Ambanja no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny June mahaloky. Toy ny mahazatra isan-taona dia ny voalohany volana Aprily no misokatra ny June mahaloky amin'ny faritra avaritry ny Nosy. Raha ny tamin'ny taona 2024 dia nahatratra 700 ka hatramin'ny 700 taona ny vokatra azo ny volana Aprily ka hatramin'ny volana June. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy tany an-toerana ny ministry ny June sy ny toe-karena manga Mahatante tsy manao raty Paubert sy ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Ny lalana hamoahana ny vokatra no nampiahiahy ireo mpisehatra amin'ity June ity satria maro ny lalana tapaka vokatry ny rivodoza izay ny sesisesy tato aty izay. Mbola amin'izay resaka June zay hatrany nisokatra ihany koa ny fitompanjonoana ny Oratsimba tany amin'ny faritry ny Anosy iny. Nisokatra tamin'ny voalohany volana Aprily ny fitompanjonoana sy fitaterana ary fivarotana Oratsimba na langosta ao amin'ny faritra Anosy raha nikatona nandritra ny 3 volana izany dia ny 2 Janoary ka hatramin'ny 3 Martsa 2024 lasa teo. Nanao fidinana ifotony nanaramaso izany fitoam-pisokafana izany ny filankevi-paritry ny June sy ny toe-karena manga ao an-toerana. Nampatsiahy ihany koa ny lalàna mifehy ny fandraharahana sy fanondranana io Oratsimba io. Oratsimba mirefy 20 cm ny ambany indrindra no azo trandrahana sy amidy. Ankoatra izany dia voarara ny lalàna ny fitrandrahana Oratsimba mitondra atody ihany koa. Miisa 1.20 ny isan'ny fahazoan-dalàna hanangona Oratsimba ao amin'ny faritra Anosy. Tamin'ny andro voalohany dia 7.700 faingo 4 kilograma ny vokatra tonga nandritra ny fisokafana izany. Mbola mijanona ny faritra Atsimo ihany sika any Ambovombe Androy tsy mety amin'ireo mpomba ny fitondrana ilay kandida ampamadika palitao. Tojo olana mitady tsy ho vavaha ireo ny UPAR ao amin'ny distrika ny Ambovombe momba ny fisafidianana izay ho kandida député. Mpivadika palitao lava no mitady hatao kandida hoy ny avy any an-toerana. Tany amin'ny 7.700 dia kandida bentanana tamin'ny alalan'ny Antoko Arema i Milavonjy Philobert. Ny taona 2024 dia nivadika ho liaraiky kanefa tsy lany sombavim-bahoaka. Niditra avy indray ny taona 3 tamin'ny fifidianana kominaly ary ny taona 4 dia niverina Arema indray. Niaraka tamin'ny team MMM ary HVM ihany koa izy. Hain'io sombavim-bahoaka mivadika palitao io mantsy hoy ireo mahalala tsara ny heviny, hoy ireo mahalala tsara ny hevitry ny mponina any an-toerana fa tsy lany mihitsy izy raha tsy kandida am-panjakana satria 2 monja ny bentanana miaraka aminy ao anatin'ny commune 13 mandrafitra ny distrika ny Ambovombe. Anisan'ny tompona andraikitry ny fivadibadihana palitao ary manome endrika ratsy ny fanaovana politika ho an'i Madagasikara ny olona toy izany hoy izy ireo hatrany ka mbola mendrika hatao sombavim-bahoaka ve sy hatao sy hanana toerana ao amin'ny fahefana mpanao lalàna ihany ve hoy ny fanontaniana izay napetraky ny mpanara-baovao politika any Ambovombe ihany. Mahakasika ny Madagasikara sy France ndray dia nitolorany France fiarakodia ny gendarmeria teny Ivato. Nandritra ny lanonana ny alatsinainy 15 Martsa 2024 dia nanolotra fiara ho an'ny gendarmeria am-pirenena malagasy ny sampandraharaha ny filaminana anatiny ao amin'ny masovi frantsay ao Madagasikara. Izany fiara izany dia natolotra izy ireo manokana ho an'ny zandary eny amin'ny sampana fitaterana Anaba eny amin'ny seranam-piaramanidina irazam-pirenena Ivato. Ny hetsika rehetra dia niarahana tamin'ny solon-tena ny komanda gendarmeria
teny amin'ny seranam-piaramanidina ny ASI na attache de sécurité intérieure ny DCSD na direction de la coopération de sécurité et de défense raha teo no nanolotra izany fiara izany mba ho fanamafisana ny fiarah-miasa sy diplomasia amin'ny frantsay sy malagasy. Ny tanjona amin'izany rehetra zany dia mba ho fanatsarana ny fahaiza manao nyreo mpiasa eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato sy ny manodidina indrindra ho an'ireo faritra saropady sy stratézika eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato eny. Inevra olodinina indray dia tsy maintsy miverina ny hasina teny meri-pirenena, misy ny fepetra tsy maintsy raisina fa tsy hoe izay te hiditra ato dia miditra avokoa ho isatrany. Tsy azo hanaovana hetsika politika intsony ato, tsy maintsy fantatra mazava hoe iza sy iza no ato. Nisy fotoana tena nisy kolokolo tato, misy ireo député miovaova palitao satria nahazo vola. Nisy ny député IRD tsy nifidy tamin'ny fifidianana filoha hevitra iny, misy mpamadika ireo ary efa nampitaiko any amin'ny bureau national izany. Misy hasiny ity lapa ity ka mila hajaina. Ato ane misy mbamboaka handeha hivory dia kapa skoby sy kiloty no anaovany ho isatrany. Christine Razanamaso efa nitaominy entany manokana naveriny avokoa ny fitaovam-panjakana. Tiantsy fivoriana tsera-potoana hanomanana ny fifidianana izay ho filohan'ny teny meri-pirenena vaovao ve ny mpitondra sa inona ny fomba araky ny lalàna azo atao. Hametrahana filohan'ny mpisolotoerana mandrapifarany fotoam-piasany député izay tsy ahivana fa tapitra amin'ny tapaky ny volana jona ho avy izao. Io ny fantaniana manitikitika ny saina taorian'ny didy navoaka ny fitsarana avo momba lalampandrenana. Taorian'ny didy navoaka ny fitsarana avo momba lalampandrenana nanala Andramatoa Christine Razanamaso tsy osy mbamboaka injony. Vokany mandalo krizy ny androm-panjakana mpanao lalàna eny Tsimbazaza noho ny teny meri-pirenena tsy misy ny lohany hitarika. Ny filohan'ny teny meri-pirenena teo aloha raha teo efa nanaja tena satria tsy ampy 420 ora taorian'ny voahan'ny didy laharana fahadimy tiré HCC bar AR tamin'ny 12 martsa lasa teo dia nitaominy niala ny bureau Tsimbazaza ny entany manokana. Ny fanindran-dalana tamin'izany nahazo mbaovao maropotra fa efa naveriny ihany koa ny fiaram-panjakana sy ny fitaovam-panjakana rehetra izay nampiasainy. Ankoatr'izay, araky ny loharanom-baovao etsy ambony dia efa niverina any amin'ny toby misy azy avokoa ireo mpitandro filaminana niaro Andramatoa Christine Razanamaso taorian'ny antso teny nidina izay marihan'ny loharanom-baovao etsy ambony fa tsy voarakitra antsary. Raha atao banki-tongana zany dia mandalo fotoan-tsarotra ny teny meri-pirenena amin'izao fotoana izao satria mbola ao anatiny fijerevana izay olona mety ho afaka atao lohandoha ny mpitondra an'izany filohan'ny teny meri-pirenena zany ireo ao Tsimbazaza zao amin'izao fotoana izao. Izay ary no ela tomboky lasy tomboky vavy manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandrapina reny hevitra rehetra eny navatsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilike ny vidéo antsika ary azadino ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levana sisy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.